Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alatsinainy 2 ny volana jona 2026. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminareo ny amin'ny fahitana zany izay naseho an'ny fanahy masina tampoka tamin'ny volana febroary. Andro talata izy io 10 ny volana febroary izany. Efa elaela ihany fa tamin'ity taona ity. Anio zany dia ambarako aminareo ny zavatra naseho an'ny fanahy masina tampoka satria ho fampitandremana ary koa ahafahanao mananatra olona raha ohatra sendra misy olona voalaza zany mitovy amin'ilay fahitana naseho an'ny tompo tamiko izany. Ka manasa anao aloha zahako ariva afaka amiko angatahantsika ny fanahy masina hitaridalana antsika eto izany. Ara ivavaka isika tompoko. Jesosy tompo misaotra anao, midera sy mankalaza anao satria Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy ka mendrika asandratra foana ianao, mendrika ambara, mendrika ankalazaina, mendrika deraina. Jesosy tompo, ity aho anambara indray ny zavatra miafina izay nasehonao tamin'ny alalan'ny fanahy masinao. Eny iray malala ianao no mampiseho ny zava-miafina izay tianao ho fantatraizanakao. Ka mangataka aminao aray, oka ianao no hiditra an-tsehatra, ny fanahy masinao no hiditra an-tsehatra, ampatsiay ahy ary anambara izay tianao ambara ihany amin'ny zanakao eran-tany. Mangataka aminao Jesosy, rakofy ny ramasinao izahako sy ny ankohonako. Oka ny manda afinao Jesosy hiaro ahy sy ny ankohonako Jesosy satria ny favaly dia tsy faly Jesosy, fa ianao tompo lay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ianao lay manda afo manodidina ahy sy ny ankohonako Jesosy. Ka mangataka aminao koa Jesosy, arofoko ny zanakao tsiraray avy eran-tany izay miezaka mijoro Jesosy, izay mijoro ho anao koa tompo. Dia oka ianao tompo hiaro an'izy ireo ihany koa. Ka mangataka aminao Jesosy ny hery sy ny fahefana avy aminao, andidiako sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny hanafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny ankohonako izany, fa mivelan-davaky ny zany amin'ny Jesosy avy any Nazareta. Fa mangataka aminao tompoka ny ranao manda afo manodidina anay Jesosy ka misandrata amin'ny alalako ianao, misandrata tompo ho hitany izao tontolo izao ny fahalebiazanao Jesosy ary ampifoany zanakao eran-tany. Oka ianao Jesosy hisandratra foana fa izao hiena Jesosy tahaka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa. Tompo malala mangataka aminao koa aho, oka Jesosy ianao ampifoany masotom-panahy ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Oka koa ianao fanahy masina hitarika izao fotoana izao. Oka ianao no ampiteny ahy, oka ianao no anendry ny lelako izay tianao ambara ihany no voambara, satria ianao dia te ampafantatra, te amonjy ny zanakao tsiraray avy eran'izao tontolo izao. Ka misandrata fanahy masina, raiso ny kontrola ny tenako, ny fanaiko, ny momba ahy manontolo. Oka koa ianao hikasika ny zanakao tsiraray avy eran-tany fanahy masina, satria ianao l'Andriamanitra velona. Ka misaotra raha eo ny voninahitra ho anao, ilay tsy miova maly senio ary mandrakizay doria. Aleloia, amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, amaky ten'Andriamanitra aloha isika, alohany anambarako ilay tiany fanahy masina zany ambarako eto momba ny amin'ny fahitana izay hitako tao anatin'ny la siesta izany izy io, zany hoe indray après-midi zany vizabizaka zany dia natory. Dia zahako dia tena hoe rary, zany hoe tena tsy mba tia matory après-midi zany, fa miandry ny alina izany no tiako atoriana izany. Fa ny après-midi zany tsy dia tena tiako zany ny manao la siesta. Ny mampagaga rehefa tena vizaka ako dia manao la siesta ihany dia amin'izay fotoana izay matetika no mampanofiay ny tompo mampiseho zavatra tsy takatra hiverina ka hisaorantsika ny tompo izany. Amen. Dia tamin'ny fotoana io zany dia nampanofiay zany ny fanahy masina, ambarako rehefa avy eo. Fa ny ten'Andriamanitra ho raisintsika dia momba ny amin'ny finanan-kanina izany, momba ny amin'ny sakafo.
satria izay no naseho an'ny fanahy masina tamiko. Momba ny amin'ny tsy fieverana izany ny amin'ny finanan-kanina tafahoatra loatra, ary koa lasa tena hoe ohatrany hoe voalohany amin'ny fiainantsika mihitsy zany ilay sakafo izany. Dia koa zany ny amin'ny tena hoe fiasan-dobe ny amin'ny momba ny amin'izay. Izany hoe mila mitandrina zany isika, mila mitandrina tompoko. Raha misy ankizy ianao, raha mananjanaka ianao, dia oka anarinao ny ankohonanao. Miala tsiny aho amin'izay olona zany izay hoe tsisy ankohanina afa-tsy tena hoe kely ihany. Fa ho anareo koa ny teny mba atsapanareo zany ny amin'ny zava-doza miseho amin'ny olona izany izay tena hoe tsy mihevitra ny amin'ny tokony hitandremana ny amin'ny fomba fisakafoanana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Filipianina 3:7-10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: fahaverezana no iafarany, ny kibony no andriamaniny, ny famenarany no vonainy, tsy misaina afa-tsy ny zavatry ny tany izy. Amen. Ry havana, eto zany dia manambara olona izay overy, satria ny kibony hoy ten'Andriamanitra no andriamaniny. Amen. Ny kibony no andriamaniny, zany hoe olona tsy mihevitra afa-tsy ny sakafo dia ny hinan-kanina foana, ary mombany amin'ny kibony izany. Misy ny olona miasa, misy ny olona mitady vola ho an'ny finanan-kanina izany. Mila mitandra zany isika amin'izay zavatra izay, satria tena ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe fahaverezana no iafarany, ny kibony no andriamaniny, ny kibony no andriamaniny. Tsy ho raisiko ny verse manontolo fa afaka vakianao manomboka amin'ny 2:12 ka hatramin'ny farany. Raha tianao ny amaky ny ten'Andriamanitra dia miezaka mandinika ny ten'Andriamanitra ianao angatao ny fanahy masina, anazavany fanahy masina aminao ny teny. Raha misy moa mangetaeta hoe tianao hazava ny teny, raha ohatra tsy azonao ny dikany teny izay voasoratra, dia afaka koa ianareo manoratra amiko dia azavaina ny teny raha ohatra misy zavatra mampangetaetanao amin'ny alalan'ny teny izay vakianao. Amen. Eto zany dia io verse ihany no raisiko averiko indray-pandeha hoe fahaverezana no iafarany, ny kibony no andriamaniny, ny famenarany no vonainy, tsy misaina afa-tsy ny zavatry ny tany izy. Aleloia. Amen. Ry havana, mila mitandrina isika izany amin'ny sakafo, satria fahaverezana mandrakizay izany. Ary raha vakianao ten'Andriamanitra dia eo ambonin'io dia misy teny mihitsy hoe fahavalony azo fijalian'i Kristy ireny. Amen. Zany hoe lasa fahavalony azo fijalian'i Jesosy Tompo mihitsy zany ny olona mihevitra ny mombany amin'ny tany, mombany amin'ny kibony, satria tsisy tsony ny mahara-panahy an'ilay olona. Amen. Misy ten'Andriamanitra ihany koa raisitsika ao amin'ny bokin'ny Matio. Ao amin'ny bokin'ny Matio verse kely ihany no vakiako. Raha ohatra mahafantatra momba ny ten'Andriamanitra ianao dia manambara ny amin'ny Jesosy ilay nitadiaviny devoly alaina fanahy. Jerevy ny fandrika nataony voalohany indrindra tamin'i Jesosy. Ao amin'ny bokin'ny Matio 4 afaka vakianao manontolo io fa ho raisiko fotsiny eo amin'ny 9:9. Noho efa vita izany ny fivadikana nataon'i Jesosy 40 andro sy 40 alina, dia tonga zany ilay devoly naka fanahin'i Jesosy. Ny zavatra nataony voalohany dia mombany amin'ny sakafo, satria fantany fanoana ny tompo.
Jerevy ny tenyilay devoly atao amin'ny boky Matthieu 4:7 dia mivaky toy izao hoe anaran'i Jesosy Tompo hoe dia nanantona ny mpaka-fanahy ka niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Amen. Hitanareo zany lay vato asainy ho teneny Jesosy ho tonga mofo. Amen. Tsy izy izay tsy hainy Tompo atao fa ny mpaka-fanahy dia mamandrika nefa ny Tompo tsy azony tamin'izany. Ary tenin'Andriamanitra ihany no namaliany Tompo azy. Engane ka anana tenin'Andriamanitra isika amaliana ny fahavalo, satria aokantsika hitandrina fa ny fahavalo dia malala tenin'Andriamanitra izy. Fantatsika tsara fa i Losiferane ka tany an-danitra ane no niaviany, ary mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra izy ka tokony hitandrina isika. Raha miteny hoe zanak'Andriamanitra, mpanaradian'i Jesosy, nefa tsy mahay tenin'Andriamanitra, tsy mahalala tenin'Andriamanitra, dia tena mila mitandrina isika tompoko. Mila tsika mifoa, mila tsika mandray ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika maharesy ny fahavalo. Amen. Jerevy nahavalin'i Jesosy anazy teo amin'ny 4. Fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izy kosa namaly hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay alohaky ny vavan'Andriamanitra. Amen. Hitanareo zany tenin'Andriamanitra ihany no namaliany Tompo an'ilay devoly. Amen. Oka isika tena anana ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika satria zanak'Andriamanitra isika. Zanak'Andriamanitra isika. Ny verset farany noraisiko dia ijoro vavolombelona ako dia ao bokin'ny Isaia. Ao bokin'ny Isaia 4:9-7 no vakiko aminaran'i Jesosy Tompo. Isaia 4:9-7. Ary hoy izy, mandehana ka lazao amin'ity firenena ity hoe andre mandrakariva ihany ianareo nefa ny tsy ahalala, hijery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahafantatra. Ataovy doto ny fon'ity firenena ity, ataovy lalondalovana ny sofiny, ary ataovy mikipy ny masony, fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny, ary halala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Amen. Ry havana eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara mihitsy olona anankiray zany tena hoe tsy afaka intsony are ny tenin'Andriamanitra, tsy afaka intsony ahita zany ny fahamarinana, ary tsy afaka intsony ahalala zany ny fony. Amen. Ry havana tena hoe tampina tanteraka izany ny sofin'ilay olona, ary koa tena hoe tsy mahita izany ny mason'ilay olona nefa mijery, ary koa zany doto izany ny fony izany. Ataony mantsety hoe firenena, fa eto zany tena raisiko hoe olona isam-batan'olona izany. Eo koa ny amin'ny hoe ny sofiny lalondalovana, izany hoe tsy mare akory zany, tsy mare tsara intsony. Ary ny masony zany tena hoe mikipy zany ny masony, fandrao ahita izy, hoy ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe mikipy zany ny mason'ilay olona, tsy mahita zany ny mason'ilay olona. Ijoro vavolombelona ako. Ny zavatra niseho tamin'ny talata hoy aho 10 ny volana febroary 2026 ity zany. Dia noho ny après-midi zany reraka zany ahako dia natory kely zany. Dia tao anatin'io dia nahita fahitana ako. Rehefa manao lasesta zany dia tsy maharitra zany ilay torimaso ataoko izany. Dia nahita fahitana ako. Nahita ako lehilahy anankiray. Ilay lehilahy io dia olona ngeza izy zany. No ny sakafo zany, tonga dia ambarako eto. Ngeza zany ilay olona no ny sakafo zany. Dia hitako zany izy io eo ambonina fauteuil. Dia izy eo ambon'ilay fauteuil zany, ambon'ilay canapé hitako zany izy mitsangana, satria
eo amin'ny lohany ka atreo amin'ny tratrany eo raha mijery ianao video dia manomboka amin'ny lohany zany ka atreo amin'ny tratrany eo zany ohatra misy zavatra manarona anazy zany. De ny tanany zany afaka mijery ny pôzy ataoko ianao ny tanany zany ohatra ny hoe miezaka, ohatra zany pôzin'ny tanany de ohatra ny miezaka zany ny tanany anala izany zay zavatra manasarona azy manomboka eo amin'ny lohany ka hatreo amin'ny tratrany eo izany. Nefany ny pôzin'ilay olona toy ny voafatotra an'io zany izy io, zany hoe tsy tady zany ilay izy fa ohatra ny lamba manarona azy hatreo amin'ny tratrany zany. Dia nitsangana zany ilay lehilahy io dia sady miezaka izy zany manala ilay manasarona azy, zany hoe ara-panahy zavatra eto ilay olona zany tsy mahafantatra, tsy haiko hoe iza io olona io, Jesosy no malala. Matoa sain'ny tompo ataoko an'io ny video dia misy antony, misy olona ho voakasika ato. Dia miezaka zany olona io, dia miezaka zany io olona io anala ilay sarona amin'ny lohany hatreo amin'ny tratrany fa tsy mety afaka. Dia sady mitsangana izy zany no mamindra izy zany de lasa ohatrany hoe miembotra tsy moramora zany izy mamindra satria miezaka izy zany manala ilay sarona manomboka amin'ny lohany ka hatreo amin'ny tratrany dia lasa ohatrany hoe miembotra zany famindrany, lasa ambadik'ilay fauteuil izy zany, ambadik'ilay canapé. Hitako tsara mihitsy ao anatin'ilay tranon'ilay olona izany tsy fantatro io olona io hoy aho dia miezaka izy zany sady mamindra miembotra izy lasa tao ambadik'ilay canapé izy tsy ohatran'ny canapé aminay eto zany satria tonga de rindrina ny atao amin'ny toerana misy anahako, fa amin'ilay tranon'ilay olona io misy ohatrana malalaka kely zany ao arinany de ohatrana lakozia kely zany ny amin'ny sisiny. Dia miezaka izy zany de sady miembotra izy sady niembotra izy zany no miezaka manala ilay sarona amin'ny lohany ka hatreo amin'ny tratrany. Dia no ny aveo no ny efa tao ariana tao dia ohatra ny olona hianjera mihitsy zany izy satria tsy hafa zany ilay sarona aminy. Ry havana ny tenin'Andriamanitra tonga teo dia manambara ny amin'ny hoe ny kibony no andriamaniny. Amen. So sanatria tompoko ka anisan'izany ianao. Ka ilay tenin'Andriamanitra tonga tamintsika teo ihany koa dia ny maso mihitsy ane no tsy mahita intsony ary ny sofina tsy mare intsony tenin'Andriamanitra ary koa ny fo dia donto satria tsy mihevitra afa-tsy ny sakafo sy ny zavatra ny tany. Amen. Fahaverezana no hiafaran'izany hoy ny teny Paoly apôstôly, fahaverezana any amin'ny hafobe izany. Ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Matio zay noraisintsika teo dia ny amin'ny mpakafanahy ilay devoly nakafanahan Jesosy, sakafo aloha nataony, sakafo nefa tsy nahazo an Jesosy izy ka tokony mitandrina isika, tokony anana sakafo ara-panahy isika de ny tenin'Andriamanitra izany. Tokony anana sakafo ara-panahy isika bebe kokoa noho ny sakafo anofo, satria ny fanahintsika no tena mila vokisana bebe kokoa noho ny vatantsika. Amen. Ka mila mitandrina isika amin'izao vaninandro farany izao de efa tonga ao amin'ny bokin'ny Matio koa tsika, Matio 4:20 dia ny amin'ny tantara manambara ny amin'ny alohany havian'i Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra. Ao no misy fanaranam-po amin'ny ratsiny izay efa misy amin'izao vaninandro eny antsika izao. Ao ny amin'ny sakafo. Jerevy ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky Matio 4:20 eo amin'ny andininy 7:30. Ovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matio 4:20 andiny 7:30. Tahaka ny tamin'ny andro mialohan'ny safidrano koa, raha ny hinana sy ny sotro ny olona
ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavin'ny andro izay nidirany Noa tao amin'ny sambo fiara fisantsika 9:30 ary tsy nafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra dia ho taka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Amen. Hitanareo zany eto zany ry havana dia ho tahaka an'io dia maro ny olona izay variana amin'ny sakafo, dia ho avy Jesosy dia tsy ho tafakatra ny olona izay variana ao anatin'ny sakafo, ka mila mitandrina isika tompoko satria maro ny variana amin'izao vaninandro ianantsika izao, ao ny amin'ny sakafo, ao ny amin'ny zavatra hafa isan-karazany, ka tokony hifoha isika tompoko. Ry havana izay no fampaherezana ampifoazan'ny fanahy masina antsika tsiraray avy anio ka oka isika tompoko tsy hanay ny amin'izay hohanintsika na amin'izay tafiantsika ny amin'ny hoavintsika fa petrao eo anatrehan'ny tompo ny momba anao dia ho sambatra ianao. Voninahitra ny ho an'i Jesosy irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.